Fifaliana ho antsika indray no tafaraka ary mpiaino malala sy mpanaraka izao fandarana izao ao anatin'ilay 7 andro miaraka amin'ny Kristy ary ny toko 7 no jerentsika amin'izao fotoana izao porofony maha-kristianina. Marina moa fa tapany faharoa no atrehantsika amin'ity fotoana ity. Koa mifampirary ny fahasoavan'Andriamanitra isika raha eo ampanarahana izao fandarana izao. Koa alohany rosotsika lalindalina ny amin'izay ampahany hojerena natokana ho amin'ity fotoana ity dia manasa antsika mba hiara-iombona fa misy vavaka izay atao. Vavaka isika eto. Mankasitraka anao zahay rainay tsara indrindra izay any an-danitro, tombotsoa izay ahafahanay miroso hatrany hatrany eo amin'ny fiarahana aminao ary tombotsoa ihany koa izay tianay mba hatsapana ny famelan-keloka tanteraka, anananay fahadiovam-po, teraka fiadanam-po ao anatinay. Ny angatanay ihany koa tompo dia mba hielo lalana mandrakariva ao amponay ny asan'ny fananao masina ka araky ny fatraponay tokoa dia andray izay tombotsoa rehetra efa nomaninao avy amin'ny alalan'ny taridalana izay hoentina. Tononona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Kristy mavonjy. Amen. Porofony maha-kristianina ampahany faharoa mbola ao anatin'ilay boky ny tena sambarana na ny dia eo amin'ny Kristy. Nambara tamintsika fa ao anatin'ny fiainam-baovao dia ahitana ny vokatra. Mazava ary zany fa raha toa ka tsy nisy fandalovana teo amin'ny sehatry n'ilay hoe fiainam-baovao izay ambara amin'ny alalan'ny fahateraham-baovao dia tsy vokatra izany fa zavatra ataon'ny olona anankiray fotsiny. Tsy aharitra izany satria tsy miainga avy amin'ny loharano mandrakizay ary tsy hanana fahatanterahana ihany koa izay ezaka rehetra atao satria tsy natolotra avy amin'ilay loharano mandrakizay sy ny fahatanterahana. Andeha ary ho tohizantsika ny fanambarana izay voalaza raha ato amin'ity taridalana ity moa dia ny pejy 720. Ny toetra Mateo ty eo amin'ny toe-panahin'i Kristy dia ho hita ao amin'ny mpanaraka azy. Fantatra ary zany fa matoa misy mpanaraka ny Kristy anankiray manana ny toe-panahiny dia satria efa nanaiky ahafoy ny izaho, nanaiky ahafoy ny fiainany taloha izy ka nanaiky handray ilay fiainana vaovao, dia fiainana izay miorina eo amin'ny toe-panahin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Fifaliana taminy nanao ny sitrapon'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra sy hafanampo hampandroso ny voninahiny no hery manapaka ny fiainan'ny mpamontsy. Io fanandramany Kristy io toetra tanteraka izay niainan'i Kristy teto an-tany io no atolotra ho fiainan'ny mpanaraka ny Kristy ao anatin'ny fiainam-baovao. Izany fanandramana atao amin'ny Kristy izany dia ho asy ho anao vokatra eo amin'ny fiainantsika rehefa manaiky ho avaoziny asan'Andriamanitra isika. Ny fitiavana no nahatsara tarehy sy nahamendrika ny asan'i Kristy rehetra. Ny fitiavana koa dia avy amin'Andriamanitra. Ny fotsim-bola no havaozina dia tsy mahatanteraka na mahatonga fitiavana
verina foana ilay teny hoe fanavaozana mba ho tonga olom-baovao isika. Mety nilaza ianao hoe efa nandalovako zany dia manana tombontsoa zany isika satria miaina vokatra isika. Tsy miaina ezaka nataon'ny tenantsika na fanatsarana ny maha olombelona sika fa miaina vokatry ny asan'Andriamanitra. Ao amin'ny fo izay anjakan'i Jesosy ihany no ahitana azy io. Ny fanambarana ao amin'ny Jaona 1:4 ka ny 9:20 dia milaza toy izao: isika ty satria izy efa tiantsika taloha. Lay fanambarana moa dia mametraka tsara fa ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia mialoha ny fitiavantsika azy. Raha mamaky isika ao amin'io Jaona 1:4 io dia ahita isika fa tsy ny fitiavantsika an'Andriamanitra aloha no zava-dehibe, satria raha izay mantsy dia ny maha-izy antsika no hametrany izy iny. Fitiavana izay nikolokoloana atao anaty maha-olombelona antsika ka tsy maharitra izy iny. Fa tsy maintsy ho ny fitiavan'Andriamanitra antsika aloha ny voalohany. Ka rehefa tsapantsika izany, ekentsika dia miasa fitiavana an'Andriamanitra ao anatintsika, ary izay ilay vokatra izay asan'Andriamanitra ao amintsika. Ao amin'ny fo izay nohavaozan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fitiavana ny fototry ny asa. Ny asantsika rehetra amin'izay fotoana izay, na manana endrika toy inona na manana endrika toy inona, dia miorina ao amin'ny fitiavana izay nampitoery ny fahasoavana tao am-pontsika. Manova ny toe-panahy izy io, manapaka ny herin-tsaina, mifehy ny faniriana ary mandresa ny fandrafiana. Ny mahambony ny fihetsiky ny fo dia miantoka izany ilay fahasoavan'Andriamanitra izay mampiorina sy mampiorina anao, mampiorina ny fontsika ao eo ambonin'ny fitiavana. Izany fitiavana kolokoloana ao am-po izany no manamamy ny fiainana sady mahatonga hery manadio ny manodidina rehetra. Zay no mahatonga antsika tsy hatoky ny tenantsika, satria ny manodidina antsika tsy azontsika fehezina. Eny fa na ny tenantsika aza dia tsy ho azontsika fehezina manontolo, fa ny azontsika atao dia ny manapa-kevitra, mampiasa ny hery sitrapo. Ka izao misy fahadiso-kevitra roa lehibe zay tokony ho tandremana. Ato moa izy dia milaza hoe tokony ho tandremana ny zanak'Andriamanitra. So mantsy sika azo pakam-panahy mieritreritra hoe iza moa zany tokony hitandrina zany. Ambarana eto zany fa izaso ianao io tokony hitandrina io. Indrindra fa izay zazavao amin'ny finoana. Andeha ho jerentsika ary ilay zavatra voalohany izay tokony hitandremana. Vakina avy amin'ny alalan'ny taridalana zany. Ny voalohany dia izay efa voalaza rahateo, dia ny amin'ireo izay mijery ny asan'ny tenany ka mitoky amin'ny zavatra ataony mba azahoana mifanaraka amin'Andriamanitra, mitady ho tonga masina noho ny asa ataon'ny tenany amin'ny fitandremana ny lalàna, dia manandrana zavatra tsy ho azo ataony oviana izy. Efa fantatsika izany. Mety fironana na endrim-pakam-panahy mihaja teo amin'ny fiainantsika ny hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra. Tsisy maharatsy an'izany ary tokony atao zany ary tsy maintsy atao, saingy izao ny fanontaniana roviana. Fa tokony ho vokatra izy io. Ary na ezaka anao an'izany aza isika nefa tsy mbola nandalo ny fiovam-po izay vokatry ny fahasoavana, na dia miezaka hitandrina ny fahatsarana rehetra sy teo masina aza isika, ka raha ny maha-olombelona antsika fotsiny fa tsy noho ny asan'ny fahasoavana, dia tsy vokatra izany fa zavatra atao. Ary raha zavatra atao zany dia miara-tapitra amin'ny fiafaran'ny momba antsika, miara-voafetra amin'ny maha-olombelona antsika ihany. Zay zany ny fitandremana voalohany mba tsy hiankina sy hitoky amin'ny asan'ny tenantsika. Indrindra ilay toe-tsaina fatra-pitandran-dalàna fotsiny izay tsy miainga afa-tsy avy amin'ny fitiavan-tena. Zao no fanambarana. Izay rehetra azon'ny olona atao ivelan'ny Kristy dia voalotony ny fitiavan-tena noho ny ota.
fa ny fahasoavan'ny Kristy ihany amin'ny alalan'ny finoana no afaka tonga antsika ho masina. Marina tanteraka izany ary ekena satria ny faniriako ho masina dia tsara ary tsy misy maharatsy an'izany. Tanjona lehibe tokony ho ekena raha teo zany, fa izao tsy asantsika zany. Ny fanamasinana antsika dia asan'Andriamanitra, ka raha asan'Andriamanitra ny fanamasinana antsika dia ny fanapahan-kevitra hamelan'Andriamanitra hiasa no antoka ahafahantsika ho tonga amin'izany fanamasinana izany, fa tsy isika no manao asa manamasina ny tenantsika. Mila fitandremana zany, mety ho tsotra nefa mety ho fandrika ihany koa. Ny fahadison-kevitra ray faharoa izay ampitandremana ny taridalana ho antsika dia zao: mifanohitra amin'izy io indray sady mampidi-doza mihitsy ihany koa raha tafalatsaka ao anatin'izany isika, satria tsy ho latsa-danjan'olona teo ny tokony hitandremana azy. Ny fiheverana fa ny finoanan'i Kristy dia manafaka ny olona tsy hitandrina ny didin'Andriamanitra. Jereo tsara ilay elanelana kely dia kely ao amin'izy ity, satria misy mihevitra mantsy fa ny finoana ihany no tokony hirosoana, dia ny akoatran'izay tsy ekena. Finoana izay maty zany, finoana izay mety ho amenatra aza ny antso an'izay hoe finoana, satria ny tena finoana dia miasa famonjena, ary ny tena finoana ihany koa dia tsy maty fa mamokatra, satria misy fahasoavan'Andriamanitra izay io finoana io no mampiombona antsika aminy, mba hahafahan'ny fahasoavan'Andriamanitra io hiteraka ny toetran'i Kristy ao amintsika. Asa fanamasinana izay ataon'Andriamanitra miainga avy amin'ny loharano mandrakizay zany. Ny tanjona raha teo tsy ho masina eto an-tany, fa ny ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay. Satria raha ny famasinana eto an-tany fotsiny ny tanjona dia mijanona eto zany, miara-tapitra amin'ny eto amin'ity tany ity, eto amin'ity tontolo ity. Fa ny famasinana izay ilayntsika dia ny famasinana izay Andriamanitra miasa dia ny eto an-tany isika, kanefa afaka mamaritra ny mandrakizay. Ny marimarina kokoa miantoka ny any amin'ny mandrakizay. Ny finoana ihany no mahatonga antsika ho mpiombona amin'ny fahasoavan'i Kristy, dia izany indrindra no mety hampisy fandrika. Zay le fampitandremana, sao mantsy mijanona treo ka ilaza fa tsy ilaina intsony izay hiheverana ny asantsika. Teo zany dia mety hisy ilaza manao hoe miditra dia mivoaka, na hoe ohatrany mampiditra mamoaka izy zany. Alao azafa fa rehefa anelohan'ny fiovampo, anelohan'ny asan'Andriamanitra, ny asa izay tadiavintsika hitondra sy antoka famasinana ho antsika, dia ho foana izany ary tsy maritra. Fa ny asa izay andrasan'Andriamanitra amintsika dia asa vokatry ny fahasoavana. Noho izany ny finoana no mialohan'izany rehetra izany. Ny finoana izay ahafahana mampiombona antsika amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra afaka miasa ao anatintsika. Raha vaozina araka ny endrik'Andriamanitra ny foko sy ny fonao, raha orina ao anatin'ny fanahintsika ny fitiavan'Andriamanitra, moa tsy ho voaraka amin'ny toe-piainantsika va ny lalàn'Andriamanitra? Rariny loatra zany, satria tsy afaka manafoana ny lalàn'Andriamanitra isika, ary tsy afaka manamaivana ny mahazava-dehibe izay ambara ny didin'Andriamanitra, satria fanambarana an'Andriamanitra zany. Mandrakizay zany, ary izay no mahatonga ny hoe raha ny maha-olombelona antsika voafetra fotsiny no hitandrina ny zavatra ao amin'ny mandrakizay, dia sotomintsika midina ao amin'ny maha-olombelona voafetra fotsiny ilay izy. Fa avelao Andriamanitra hiasa amin'ny alalan'ny fahasoavany dia ho tanteraka ity toe-piainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miorina amin'ny lalàn'Andriamanitra ity. Raha ny lalàn'Andriamanitra no miorina ao am-po, raha ny olona no avaozina araka ny endrik'ilay nahary azy, dia tanteraka ny teny fikasana amin'ny fanekena vaovao manao hoe: ataoko ao am-po ny lalàko sady ho soratako ao an-tsainy.
jereo tsara zany fanjatra ankiray izay voasoratra ao am-po ary voasoratra ao an-tsaina ny fosin'ny saina moa miara-miasa mety ho iray ihany azy amin'ny fomba fijery ara-baiboly de zao tsy miankina tamin'ny nanaovantsika azy intsony fa miankina amin'ny fikasana tsara izay miainga avy ao am-po ka ny fontsika izay efa voasoratra ao ny lalàn'Andriamanitra. Mazana no mifanohitra izany fa misy fiheverana manao hoe rehefa tononona matetika ao am-potitsofina izany lalàna izany tabatabaina eo dia hanampaka ao anaty ny avy ao anaty izay nosoratan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavana no mivoaka aty ivelany ka miteraka vokatra mahafinaritra fa ny fampidirana n'izany makao dia mety ho fandrika ho antsika fotsiny. Tokony ho fantatsika ny manavaka an'izany. Raha voasoratra ao am-po ny lalàna dia tsy amboatra toetra ho antsika ve zany. Manana ny akony zany satria asan'Andriamanitra. Ny fankatoavana zany hoe fanompoana sy fanarahana ampitiavana no tena famantarana marina ny mampianatry Kristy. Ny maika zany dia tsy ny aneo famantarana fa ny aina ny vokatra. Tsy anjarantsika raha teo ny anombana ny hafa fa ny andray tombontsoa. Zao no fanambarana. Ny finoana dia ny finoana ihany no mahatonga antsika ho mpiombona amin'ny fahasoavan'i Kristy izay mahay mampakatoa antsika fa tsy manala antsika amin'ny fankatoavana tsy akory. Tsy ny fankatoavana no azahoantsika famonjena fa ny famonjena dia fanomezan'Andriamanitra maimaim-poana raisina amin'ny finoana. Tokony tsy ho sahirana amin'izany isika ka anao tahaka ny olona izay milaza mandrakariva hoe mandroso mihemotra mivoaka sy miditra fa aiza ihany ny tena marina. Tokony ho haintsika ny manavaka ny asan'ny tenantsika sy ny asan'ny finoana momba ny fahasoavana ao anatintsika tsirairay avy. Ny finoanan'i Kristy izay mampihevitra fa tsy voatery ankatoan'Andriamanitra ny olona dia tsy finoana akory. Mamenatra na ny antso an'izany finoana aza fa fizahozahoana aza. Fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana nefa ny finoana raha tsy misy asa dia maty. Efesana 2:2-5 ary Jakoba 2:2-5. Zava-dehibe ny atakarantsika fa asan'Andriamanitra ho famonjena ny mitondra antsika eo amin'ny fahamasinana. Tsy masina isika fa namasinina. Noho izany dia ekentsika ny fanamasinana izay ataon'Andriamanitra. Tsy marina isika fa namarinina. Noho izany dia ekentsika ny fanavaozana izay ataon'Andriamanitra ahatonga antsika ho ekena ho marina. Ny ilaina ankehitriny azahoana amin'ny fiainana mandrakizay dia sahala amin'ny taloha ihany. Mitovy indrindra amin'ny tany amin'ny paradisa raha tsy mbola lavo ireo razambetsika voalohany. Zao zany ilay izy. Fankatoavana tanteraka ny lalàn'Andriamanitra ary fahamarinana tanteraka. Raha toetra hafa latsaka noho izany no azahoana fiainana mandrakizay dia diran-doza amin'ny fahasambaran'izao rehetra izao. Ary voan'ny lalàna idiran'ny ota mba mitariny rehetra dia loza sy fahoriana izay tsy ho azo vonoana mandrakizay. Zay no mahatonga ny hoe tafiditra teto amin'ity tany ity izay teto amin'ity tontolo misy antsika ity izay fironana ho masina amin'ny alalan'ny toetra sy tanteraka zay. Fironana te handova fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny toetra tsy voamasina. Fa eto dia tsy maintsy miverina ny amin'ny fahatanterana isika ary ny antoka tokana ahafahantsika miverina amin'ny fahatanterana dia ny fampiasantsika ny finoana toy ny tanana mba handraisana ny fahasoavan'i Kristy miasa famonjena ho antsika ao anaty, manadio ny fo ary manoratra ny didin'Andriamanitra ao mba hahatonga antsika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy zavatra atao zany amin'ny voalohany fa fanapahan-kevitra tsy maintsy raisina mba hatanteraka ny fanavaozana isan'andro san'andro izay tanterahan'ny fanamasina ao amintsika ary ny faniriana dia tsy fangaro ao amintsika ny asan'ny tenantsika sy ny asan'Andriamanitra izay tena mahavonjy antsika. Ny faniriana mihitsy ihany koa aza dia arakaraka ny anekentsika ny asan'Andriamanitra
zay miorona ny fahasoavana ao anatin'ny fontsika arakaraka ny aneketsika izany a dia ena ny fahatokitsika ny asan'ny tenantsika koa andeha hanokana fotoana hivavaka ho amin'izany isika. Rainay tsara indrindra zay any an-danitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Nambaranao taminay ny tombontsoa izay manamafy fa miasa amin'ny alalan'ny fahasoavanao any am-ponay tsirairay avy ianao. Koa mampianarana hiazona sy hampiasa ny finoana anapa-kevitra isan'andro isam-potoana isan'ora isan-tsegondra eo amin'ny fiainanay mba anaiky hiasaniny izany fahasoavanao izany izay manavao anay isan'andro. Tompo arovy amin'ny fandrika izahay izay fandrika mety mahatonga anay hitoky amin'ny asan'ny tenanay. Fakapana lehibe efa pahazo ny zanako ao zany. Koa aoka ianao mihitsy no hiaro sy taradalana. Indrindra ao anatin'izao fotoana ny sabata izao dia sitrakay Tompo mba ho fanandramana mahafinaritra ho anay tsirairay avy ny ho tarihiny zany fahasoavanao zany. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mametraka ny mandram-piaona amintsika indray ary maniry indrindra mba ho tsapantsika ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay miasa fitiavana ho amin'ny famonjena ny momba antsika tsirairay avy. Veloma tompoko.